Toeran'ny famokarana ivakina karatra ary manana toetany tena ahafahana mampiroborobo izany izy. Midadasika amin'ny tany, ny toetany volkanika ary misy ny rano ka tena mahavokatra. Maro noho izany ireo vokatra miakatra ao ka mamatsy ny renivohiparitra sy ireo tanàna manodidina azy. Anisa taona ohatra, mahatratra hatramin'ny 5,3 taonina ny ovy, 2,000 ny mangahazo, 4,900 taonina ny katsaka ary 8,500 taonina ny orge. Nisy fiantraikany be dia be teo amin'ny resaka famokarana nefa ny valanaretina Covid-19 izay nisy teto Madagasikara nanomboka ny Martsa 2020. Le Covid-19 tena nisy fiantraikany be teo amin'ny Tatsà zany satria ianao mikarakara lany andro lany fotoana dia le olona mpividy niena dia niena be. Nandalo sedra goavana mihitsy ireo mpamokatra nandritra ny volana maromaro noho ny fihibohana sy tsy fahazahoana mivezivezy. Manampy azy ireo ny trano be tsatsa-pamokatra miezaka ny mitady vahaolana hiatrehana izany sedra izany, indrindra eo amin'ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana. Manoloana ny Covid-19 dia ny voalohany aloha no entin'ny trano be ny Tatsà dia nanentana an'ireo mpamokatra mba hanaja tanteraka n'ilay fepetra ara-pahasalamana. Ny vahalohany manaraka ihany koa zany dia ny fanatsarana ireo famokarana mba tsy hiravoravo tanana ireo Tatsà-pamokatra hoe misy miaretina dia hiravoravo tanana manentana ny trano be ny Tatsà hoe alefaso ny famokaranareo, misy any teknisianina izay tena miasa any fotony amin'ny alalan'ireo CGAF reo zany dia miara-miasa amin'ny Tatsà-pamokatra. Mandeha foana zany ny asan'ny trano be ny Tatsà-pamokatra satria miasa any anivon'ny commune izy na dia teo ny Covid-19 ary. Manaraka an'izay zany dia manamafy ihany koa ny lalam-barotra dia ny sedra olana amin'ny resaka famarotana zany. Voalohany dia resaka qualité zany, qualité ny vokatra mila tsara, quantité ihany koa dia mifampifandraisana ny tontolon'ny mpamokatra sy ireo mpivarotra zany couple OPO. Fa mikaroka ihany koa izy ireo vahaolana araka izay tandrify azy ny fotony. Ny vahaolana niraisina tamin'ny Covid zany dia izay mamboly artemisia dia rehefa misy olona le marary andoha vony gripa mikoakoaka dia tonga dia mba manao evoka sy manao dité amin'ny artemisia dia mba misava dia iny zany tena nanavitra anay mihitsy ny artemisia. Vahaolana fa dia ny fiarovana ny vatana zany dia Tatsà moa amin'ny mahatatsà azy zany dia hoe raokandro malagasy dia miaina amin'izay zany anay rehetrarehetra. Dia fantatra amin'ny mahatanana ny rano azy koa raha nefa ny renivohiparitra vakina karatra dia efa misy fiantraikany amin'ireo mpamokatra eny an-toerana ny fikorontanany toetrandro. Satria anay zao atao tratra ny ray mandeha maina be ny vary tena tsy hita zany izay anaovana anazy dia lasa mavomavo dia miena ny rendement le orana aloha voalohany indrindra
dia ilay hain'andro be dia ilay tany maina zay zany. Fiovaovan'ireo anankitelo ireo zany no tena manimba anazy. Tsy dia mbola misy aloha ilay vahaolana hoe ity no atao, fa manezaka fotsiny zany hoe atao alohaloha ilay fambolena dia mba mahatratra n'ilay orana. Ny fanovana ny tetiandrom-pamokarana izay efa natolotra ny tranobe Tatsapamokatra ihany koa dia misy indray ireo fampiasana fitaovana toy ny milina fisintomana rano ahafahana manondraka ny voly, eo koa ny fironana amin'ny fampiasana zezi-bazaha hanampiana ny fampiasana zezi-pahatra mba hampitomboana ny vokatra. Ny voly avitra moa dia tena mifanaraka tsara amin'ireo vahaolana atolotra ny tranobe Tatsapamokatra satria 3 volana eo dia efa azahoana vokatra raha momba ny fampiasana masom-boly aingam-piodana.